Ny vondron'ny tia tandrazana ho fanarenana ny Madagasikara dia miantso amin'ny tokony hikatsahana tombontsoa iombonana. Maro loatra mantso izy ireo ny joro tsy maty manoty eto amin'ny firenena ka mijery ny tombontsoan'olombetsy na mihitsy ary izany olon-tokana. Amin'izao fotoana izao nitondran'ny fanokeviny ihany koa ny trangana kolikoly izay miseho lany etsy ho antsika eto Madagasikara. Malona ny zava-misy ankehitriny dia miantso ny rehetra mba handalatra ny fihavanana malagasy hitady vahaolana ao anatin'ny fitoniana ny fikamanana vondrona tia tanindrazana ho an'ny fanarenana ny Madagasikara izay tarihany Arlette Ramarson. Ny tombontsoan'ny daholobe hatrany no tokony katsahina hoy ity fikamanana ity androany. Malona izao zava-misy eto amin'ny firenena izao miantso ny rehetra mba hijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena ary roso amin'ny fikaroham-bahaolana eo amin'ny samy malagasy. Ho fanorenana ny Madagasikara dia aoka ny rehetra mba olom-pirenena tompon'andraikitra ka atsapa fa ny fifidianana madio sy milamina ary eken'ny rehetra no any lalana tokana hialana amin'izao krizy miveriberina eto amin'ny firenena izao. Ka hoy ny VTFM hoe ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Anisan'ny fikamanana iray izay miady amin'ny kolikoly ihany koa izy ity ka isy araka izany ny fanentanana izay ho ataony manerana ny faritra maro eto amin'ny nosy mba hoentina hiadiana indrindra amin'izany kolikoly izany. Misy ny taratasy kely na autocollant izay ho zaraina mandritra izany fanentanana izany.